Misaotra an'Andriamanitra indray sika ry havako nahatratra ity andro anio ity. Miona eto amin'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao, hivavaka isika. Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindro, dia rainay amin'ny fonay rehetra, amin'ny sainay rehetra, amin'ny fanahinay rehetra ianao. Andriamanitra mendrika fiderana ianao ary tonga ny fotoana hiderananao ankehitriny. Koa indro izahay manandratra ny feonay, hidera ny anaranao masina. Fa amin'ity andro anio ity koa no andrenesanay ny feonao indray, le Andriamanitra miteny, le Andriamanitra manambara ny sitraponao aminay, le Andriamanitra izay manitsy sy mitantana ny dianay. Koa amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay, nanaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen. Nofinay na voalatra ho antsika ry havako amin'ity andro anio ity dia hitantsika eo amin'ny Salamo 8:10, ny andininy 420 hatramin'ny 520. Vakiko amin'ny anaran'ny Tompo. Ity no andro nataon'i Jehova, hifaly sy ho ravoravo amin'izao isika. Mifona aminao aho Jehova, vonjeo e. Mifona aminao aho Jehova, ambino e. Ho tahinane izay avy amin'ny anaran'i Jehova. Avy ao an-tranon'i Jehova no hitsofanay rano anareo. Andriamanitra Jehova ka mampahazava antsika. Rohizo kofeny fanaty-piraviravona, na dia hatreo amin'ny tandroky ny alitara aza. Andriamanitro ianao, ka hideranao aho. Eny, Andriamanitro ka anandratra anao aho. Miderahan'i Jehova, fa tsara izy. Eny, mandrakizay ny famindrampony. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ho ampitomboana lalandava ao am-ponareo ane ry havako ny fanapahana sy ny fanjakany Jesosy Kristy ilay Tompo sy mpamonjy antsika. Amen. Ity Salamo 8:10 nofinaina ho antsika amin'ity andro anio ity ry havako, dia maneho indrindra ny salamo fiderana, na raha marina kokoa dia mitarika antsika hanao ny hira fiakarana mitanjozotra makany amin'ny tempoly. Mivotra ao anatin'izany ny dian'ny mpino mandeha makany amin'ny tempoly andanina, fa maneho ny fankalazana sy ny fiderana ny Tompo kosa ankilany. Ary indrindra mifanandrify amin'ny fibanjinantsika ny lohahevitra manao hoe vavolombelon'ny fitsanganan'ny tompony mino, dia azo avotra avy amin'izany ny fandiniantsika koa, ny fandraisantsika ny lohahevitra manao hoe mijoroa ho vavolombelona hidera an'Andriamanitra. Mijoroa ho vavolombelona hidera an'Andriamanitra. Arak'izany dia zavatra telo no hojerentsika ao anatin'izany fijoroana vavolombelona hidera an'Andriamanitra izany. Voalohany, mijoroa vavolombelona hidera an'Andriamanitra rehefa avy nandalo fizahan-toetra. Ny andininy 420 sy ny 520 no manamarina izany. Nandalo fizahan-toetra maharary, mila hiatra manaina mihitsy ny mpanao salamo. Heverina fa ny fampahoriana tany Egypta no miverina sy tsaroana indray, ary izany fampahoriana izany dia ambara ny Salamo 8:10 fa fampahoriana izay niantsonan'ny Tompo tao an-katerena. Zany hoe tena latsaka kanterena mihitsy zany, araka ny andininy 5 manao hoe tao an-katerena no niantsokan'i Jehova. Fampahoriana izay namodidina tahaka an'ireny tantely, arak'izay hitantsika eo amin'ny andininy 12. Namodidina ay tahaka an'ireny tantely izy, hoy ny voalaza. Ary fampahoriana
zay miatra manaina mihitsy raha ny 17 sy ny 17 manao hoe tsy ho faty aho fa ho velona ka hitory ny asan'i Jehova. No fahaizan'i Jehova mafy aho nefa tsy natolony ho amin'ny fahafatesany. Teo anatrehan'ireny fampahoriana maro ireny de ny fahatokinan'ny tompo sy ny fiarovan'ny tompo no namonjy hatrany. Miariary zany fiarovan'ny tompo zany, fa misy eto koa fa mpamonjy Andriamanitra. Mpamonjy izy ka namely tao akaterena, namaly tao akaterena sy niandany tamin'ny mpanompony. Ho ny 15 hatramin'ny 17. Mpamonjy Andriamanitra ka tsara noho ny fiterana mpanapaka ny mialoka sy matoky azy. Hoy ny 15 sy ny 17. Mpamonjy Andriamanitra ka ny anaran'Andriamanitra no nandringanana ny 19. Hoy ny 1 sy ny 12. Ry havako malala, mangetaeta fideranan'Andriamanitra loatra ankehitriny, satria efa noheverina ho toy ny vaton'ny lavina mihitsy, nefa indro tonga fehizoro indrindra. Hoy ny 12 sy ny 17. Zary livadika hika mpandresena, hika mpiderana, hika mpifaliana, horakoraka firavoravona tsotra zao, lay fitalaona sy hika mpahoriana manao hoe vonjeo hitatsika ny 15. Ry havako malala, fomba mitany ny fizahan-toetra, fa rehefa mandresy sy tafavoaka amin'ireny kosa de tena atao lara-pahamehana mihitsy ny fiderana an'Andriamanitra. I Jesosy Kristy rehefa nandalo ny ady mafy teo amin'ny hazo fijaliana dia tafavoaka tamin'izany, nitsangana tamin'ny andro fahatelo, de nasandratra Andriamanitra indrindra sy nomena anarana ambony indrindra mba ho amin'ny anarany no andolihan'ny lohalika rehetra sy aneken'ny lela rehetra fa izy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra ray. Ho ny Filipianina 2:2. Fa indrisy kosa ry havako malala, rehefa avy nioby sy nidera ny tompo niakatra ho an'i Jerosalema ny vahoaka, tsy nierina akory ny andro de nivadika omboy satria zany ny fomba ny tany. Mifanohitra tanteraka amin'ny lojika ny olon'afaka ny fanaotsika olombelona, koa izany indrindra no iantsonantsika hijoro vavolombelona, hidera sy hanome voninahitra ny tompo amin'ny fotoana rehetra. Andeha hianatra isika amin'ireo vahoaka zay nilavonjy tamin'ny tompo ka nideran'Andriamanitra rehefa afaka ny fanaintainany. Hitatsika ohatra eo Matteo 5:12, ny 17 sy ny 13 de hoy ny voalaza manao hoe ary nisy vahoaka betsaka nakeo aminy, nitondra mandringa, ny jamba, ny mona, ny klemaina ary maro hafa koa, ka nametraka azy teo akaiky ny tongo Jesosy. De nahasitrana azy izy, ka de talanjona ny vahoaka raha nahita ny mona ny teny, ny klemaina sitrana, ny mandringa afaka ary ny jamba mahiratra, de nankalaza n'Andriamanitra ny Israely izy. Ny mpino rehetra arak'izany ry havana de tokony hanandratra fiderana an'Andriamanitra noho ny fiarovany ny aina, indrindra amin'izao valana retina mahazo ny tany izao. Tokony midera an'Andriamanitra tsika, ny amin'izay niarovan'Andriamanitra tsika ho afaka tamin'izany, ary indrindra tokony efa manomana de nyzao sahady ny endriky ny fiderana zay tokony atao raha tafavoaka ho afaka amin'ity valana retina ity. Aseho mantsy fa tokony hijoro vavolombelona hideran'Andriamanitra isika rehefa avy nandalo fizahan-toetra. Fa ny zavatra faharoa ry havako malala zay asongadin'ity Salamo 120 ity, araka ny 19 sy ny 17 de ny hoe
mijoroa vavolombelona hideran'Andriamanitra rehefa nandray fitahina. Mijoroa vavolombelona hideran'Andriamanitra rehefa mandray fitahina. Tsenain'ny mpisorona amin'ny fitahina sy ny tsodrano ny fiainan'ny vahoaka eo ampidirana ho ao amin'ny tranon'Andriamanitra, eo ampidirana ho ao amin'ny tempoly. Zany no sary hitantsika eto. Ary dia ambara fa ilay asan'Andriamanitra miseho amin'ny olony no antsoina hoe fitahina eto. Fitahina itsofanay rano anareo nampahazavatsika ho ny voalaza eo amin'ny 5:20 sy ny 7:20. Zany hoe tsodrano mihitsy zany, mampatsiaro ilay tsodrano fanaon'ny mpisorona any amin'ny bokin'ny Nomery 4:420 hatramin'ny 4:20 manao hoe hitahanareo any amin'ny tompo ka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo ny tompo ka mindra fo aminareo. Midika zany ry havako malala fa tsy manalavitra ny fiainan'ny vahoaka Andriamanitra, na koa hoe mandray an-tanana ny fiainana andavanandro ny vahoaka mihitsy Andriamanitra. Itsakilan'izay ny vahoaka na ny fiangonana kosa mitondra na mitarika izany fitahina izany ho eny amin'ny altara, araka ny ambaran'ny tapany faharoa amin'ny 7:20 manao hoe roa izy kofeny fanampiraviravona na dia hatreo amin'ny tandroko ny altara. Ho ny dika teny iombonana manambara zany manao hoe ho tahina ny anaran'ny tompo ane ilay ho tahina amin'ny anaran'ny tompo ane ilay avo, ianareo koa rarina fitahina avy ao an-tran'ny tompo. Ny tompo no Andriamanitra ka anazavantsika ane izy, milahatra mitana sapandrofy ka manatona ny zoron'ny altara. Ny fitahina lehibe niraisintsika ry havako malala dia ilay Andriamanitra nonona tamintsika, ilay Andriamanitra nitoetra anday amintsika dia Jesosy Kristy. Izy ilay nanolotra fiainana ho antsika, araka ny teny hoe zao avy mba hanana ny fiainany sady hanana ny be dia be. Jaona 10:20. Eo anatrehan'izany fiainana be dia be sy fitahina sesehena atolotr'Andriamanitra antsika izany dia fiderana an'Andriamanitra no anjarantsika. Izay rehetra mahazo sy mandray ilay fitahina mantsy dia manana didy hijoro vavolombelona hideran'Andriamanitra, anambara ny fitahina ny raisiny ka hideran'Andriamanitra ilay loharan'ny fitahina. Ny fandraisan'ny apôstôly Paoly ny famonjena nataon'i Jesosy Kristy taminy no nahatonga azy hikikika manao hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatoy zao aho, ary tsy foana ny fahasoavany ato amiko. Ho antsika ihany koa ry havako malala, ho amintsika izay nandray ny fahasoavana amin'ny endriny maro samihafa ny fitahina sesehena, izay loharano miboboka nataon'Andriamanitra miboboka eo amin'ny fiainantsika, anjarantsika no mankalaza an'Andriamanitra ka atero eny amin'ny altara ny fideranao, atero eny amin'ny altara ny fankalazanao. Ary tsy mandeha ho azy ry havako malala ny fanaovana ny rakim-pisaorana ny amin'ny fiangonana, fa tena endrika iray fa fijoroana vavolombelona fiderana an'Andriamanitra izany. Noho ny fahatsapana fa nandray avy tamin'ny tompo ianao dia manolotra ho fampandehanana ny raharahan'ny tompo, ny fampandehanana ny asany eo anivon'ny fiangonana. Tiako hita ry havako malala izay hijoro vavolombelona arak'izany ao anatin'izao vanim-potoana ny confinement zao, ao anatin'izao vanim-potoana izay mijanona an-trano izao, dia tiako hita ireo kristianina maro mitomandavana mitanjozotra, mandeha manatitra ny fanatitrany, mandeha manatitra ny fiderany eny amin'ny altara, ka hiteny hoe zahay na dia tao anatin'ny vanim-potoana ny confinement aho dia nandray ny fitahin'Andriamanitra ka indro zahay manolotra izany ety amin'ny altara. Omany dia in'izao ary havako ny rakim-pisaorana izay tokony hataonao, omany dia in'izao ny amin'izay anjara fankalazanao an'Andriamanitra noho ny amin'ny fitahiny
izay nalotsany ho anao. Farany ravako malala hitatsika amin'ny Salamo 7:20 andiny 7:20 sy ny 7:20 mijoroa vavolombelona ideran'Andriamanitra rehefa mino an'Andriamanitra. Mijoroa vavolombelona ideran'Andriamanitra rehefa mino an'Andriamanitra. Mampideran'Andriamanitra tokoa mantsy ny fananan'Andriamanitra miavaka amin'izao tontolo izao. Andriamanitra izay miavaka amin'ny Andriamanitra ireo firenena manodidina, Andriamanitra miavaka amin'ny Andriamanitra ireo firenen-kafa. Isan'izay mampiavaka an'io Andriamanitra io ny voalaza eo amin'ny 7:20 fa Andriamanitra tsara izy, Andriamanitra mandrakizay, Andriamanitra mifandram-po. Ary koa ny voalaza amin'ny dika teny iombonana manao hoe eny maritra mandrakizay ny fitiavana, zany hoe Andriamanitra manana fitiavana mandrakizay zany. Io fitiavana mandrakizay mihitsy no toa mampiavaka ny Andriamanitra ny Baiboly na ny Andriamanitra ny Kristianina, izay efa nilazana tamin'ny fomba mazava manao hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona 4:9. Miariary ao amin'ny Jesosy Kristy arak'izany io fitiavana mandrakizay io, ary izy rahateo no Andriamanitra tsara sady mpanao tsara koa, satria tsara izy de tsy miova ny fitiavana fa maharitra mandrakizay ary maharitra amin'ny taranaka mifandimby koa zany. Zany fitiavan'Andriamanitra lehibe loatra izany no mamendrika ny tokony hiderana azy. Ny Andriamanitra zao tontolo zao dia tsinotsinona, ary ambarany Salamo 5:10 aza manao hoe volafotsy sy volamena ny sampony reny asa tanan'olona. Manambavy izy fa tsy miteny, manamaso izy fa tsy mahita, manatsofina izy fa tsy mandre, manana orona izy fa tsy manombola, manatanana izy fa tsy mandray, manatongotra izy fa tsy mandeha, ary tsy mahalopeo ny tendany. Ho tahaka azy izay manao azy sy izay rehetra mahatoky azy. Ho ny 4 hatramin'ny 5. Nampiavaka antsika malagasy ravako malala ny vavaka nasandratry ny kristianina maro, nasandratry ny mpino maro nandritra ny fipariahany ty valanaretina Covid-19 ity. Azo lazaina hatreto aloha raha oharina amin'ny firenen-kafa fa nahita vokany azo lazaina fa tsara isika raha oharina amin'ireo firenena manodidina. Ary izany fiantefany aretina amin'ny firenentsika izany de tena mampisaotra an'Andriamanitra mihitsy, ary nahatonga ny firenena vahiny sasany aza ilaza manao hoe mahery ny Andriamanitra ireo malagasy, fa tsy fahaizan'ny olombelona tokoa, tsy ny fahalalana, tsy ny traikefananana no nahitana izao fahombiazana izao, fa tena aherin'Andriamanitra miasa no nivavaka nasandatry ny maro. Ravako malala, sarobidy loatra eo amin'ny fiainanao ny namonjen'Andriamanitra anao, ary indrindra ny hanananao pino azy Andriamanitra manokana. Koa raha ekenao fa Andriamanitra ao izy, ary raha ekenao fa olony ianao, inona no asakana anao ao? Tsy hidera, tsy hijoro vavolombelona hidera azy. Koa asandrato amin'ny feo miderahan'Andriamanitra ary ataovy madio, tsy voasaritsarina amin'ny endriny hafa ny fideranao an'Andriamanitra, maneho fa olony tokoa ianao. Ravako malala, raha fehezina ity tenin'Andriamanitra ity de zao no mazava: na amin'ny lafininona na amin'ny lafininona de miseho mandrakariva fa tokony ho membonahitra sy fiderana Andriamanitra. Tompon'ny fiderana izy, mendrika ny fiderana raha teo izy, koa atero amin'izy Andriamanitra ny fiderana
sy ny fankalazana ny fanomezam-boninahitra ary mijoroa isika mpino ho mpidera ho mpankalaza an'Andriamanitra aseho ny vokatry ny molotra izay fanatitra sitrapo atolotrotsika eo anatrehan'Andriamanitra. Dia an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra ao amintsika izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Ivavaka isika. Misaotra sy mideranao zay Tompo fa lehibe ny anaranao ary tsara ianao. Asandratray mihoatra noho ny amin'izao tontolo izao ianao satria ambony lavitra tsy takatry ny sainay. Indray mitondra ny fideranay manoloana Tompo ny asanao lehibe eto anivon'ny firenenay amin'ny vahoaka malagasy, manoloana ny fiantefan'ny valanaretina Covid-19 amin'ny firenenay. Isaoranay anao Tompo ny tsy nakanao mandraka kehitriny aina teto Madagasikara ary isaoranay anao ny amin'ny vokatra izay efa hitanay maso ankehitriny. Tompo ny irarinay dia nao Andriamanitra mihitsy no hitsinjo izao tontolo izao. Ianao Andriamanitra mihitsy no haneho ny asanao lehibe, ampangina sy ampitsahatra ny valanaretina ka isandratany ny anaranao fa tsy isandratany ny fahefana sy ny fahaizanay akory. Entinay ambavaka eo anatrehanao izao tontolo izao ao anatin'ny fanaintainana sy ny fangiry firiana mafy. Tompo ampitodia aminao izy ireny. Fa mivavaka ihany koa izahay ankehitriny ho an'ireo kristianina marobe manana ny hetaheta, manana ny faniriana, manana izay mahatery ny fony tsiraray avy, asandratray eo anatrehanao izy ireny. Fa indray mitondra eo anatrehanao koa Tompo ny fifaliana, faravoravona ananan'ny mpino tsiraray avy izay nomenao fitahiana, notsofinao rano Andriamanitra ka nahita fahombiazana teo amin'ny fiainana. Entina eo anatrehanao izy ireny, hitondra ny vokatry ny molotrany ary hitondra ny fanatim-piravoravony eo anatrehan'ny altaranao. Entinay ambavaka eo anatrehanao ny ankonana kristianina rehetra, naizanaiza, nizaniza. Tompo aseho ny herinao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, nanaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen.